Vaovao mahakasika ny fiainana andavanandro ny mponina izay anasaka mateti-pitranga ny fatapahan'ny rano eo amin'ny fanasan-damba eny Manjakaray rano nambaran'ireo mpanasa lamba eny an-toerany vokany ary dia voatery matsaka sy mibata zavatra mavesatra ireo mpanasa lamba izay efa somary nahazo taona. Fanazavana azy. Velotaraina ireo mpanasa lamba eny amin'ny toerana fanasan-damba eny Manjakaray 2B noho ny fahatapahan'ny rano izay mamatsy ny asa fanasan-damban'ireo vehivavy eny an-toerana. Raha ny fanazavan'ireo mpanasa lamba dia efa mateti-pitranga ny fahatapahan'ny rano izay mamatsy azy ireo ary tamin'ity indray mitoraka ity dia efa ho herinandro ny fahatapahana. Nanatona ny tompon'andraikitra nanazavany zava-misy ireo mpanasa lamba saingy tsy nahazo valiny tamin'izany. Tsara zany dia ny fahatapahan'ny rano satria ny olona dia eto ny fotom-pivelomana mihitsy ny famelomana ny zaza ny ankolana fandoavana kolazy nefa ny bassin ny olona manasy eto zany pikarama dia mandoha vola isanandro tsy tapaka tsy tokony ho tapaka mihitsy zany ny volan'ny jiramara hoe vola ampidiriny mpanasa lamba no andoavana azy zao nefa misy problème satria nisy mpitatana teto taloha hoe efa tsy voaloha zany le vola tamin'ny 2012 dia io facture tamin'ny 2012 io zany ny atapahan'ity androanyity zany na mitombona na tsy mitombona tamin'ny 2012 nisy fahabangana dia efa niana le tompon'andraikitra dia asa 3 jours herinandro zay tapahan'ny jirama indray ny rano dia zao fahoriana ny olona any amin'ny popo milanja marika be reny vaviantika milanja taona rara na salalamba tao anaty bassin mamy mitantana azy taloha zany le misy erator no mitantana anazy dia misy le vola tsy voaloha zany dia rehefa manontany an'ireo olo ireo zany zay hoe ahoana mifandehan'le vola natany le misy mamy zay dia rirany hoe misy erator dia maro zany reo fanatrika tany amin'ny fokotany miaraka tamin'ny mpanasa lamba dia nefa zany le misy erator tsy tonga tany amin'ny fokotany fa le misy mamy sy ny mpanasa lamba ny tany dia rehefa aveo zany le misy erator tonga tato amin'ny fokotato amin'ny bassin zany nanazava tato dia tsy fantatray marina zany dia tena mihinana an'le vola na misy mamy na misy erator satria mijaly zahay mijaly mihitsy zay zany olo lehibe fanatitra ireny mitondra sio anankiroa makany amin'ny popo matsaka dia efa mifandrarateto zay mba le misy mamy le mitatana amin'izao hoe atao roapolo aloha zany eraky tisio ty mba handrindrana amin'le vola taloha zany nefa ny azao dia tapaka an'le rano nefa dia tsy fantatra hoe inona ny antony matapaka an'le rano zay zany mba mitady rariny any amin'zareo dia zareo zany tsy dia tena fototry ny tenin zareo aminay dia mijaly zany le olona ny tena mijaly le tena pikarama zany tena mijaly daholo mihitsy. Raha ny fanazavan'ireo mpanasa lamba trano moa dia mandoa sarany eo amin'ny 700 ariary ka hatramin'ny 10 ariary isan'olona izy ireo rehefa natanteraka ny asa fanasan-dambany. Io vola io indrindra no entina tao sarany rano saingy tsy fantatra mazava nefa ankehitriny ny momba io vola io izay tokony anefana ny sarany rano. Voatery izy ireo araka izany mividy rano sy mitatitra izany. Ny ankabeazan'ireo vehivavy manasa lamba eto amin'ny fanasan-damba nefa dia saika efa vehivavy nahazo taona avokoa. Miisa 9 eo izy ireo no miasa manasa lamba ary miankina amin'izany ihany koa ny manana ao amin'ny tokantrano tsirairay avy.